anao ao amin'ny fahotana ve, ao amin'ny olana menjady anao, aoka ianao anatona an' Jesosy fa zay manatona azy tsy mba ho laviny mihitsy. Manana tombony ianao zay nanolo-tena anatona an'izao tenin'Andriamanitra izao. Any atokantrano ve ianao, aoka ianao hifantoka mba hanokana kely na de minitra vitsy fotsiny ihany azy, tahaka ireto mpanompon'Andriamanitra zay manokana fotoana ireto anompona azy hitoriana ny teniny. Aoka ianao mba hanokana fotoana, aoka ianao mba hanokana fotoana hoy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona ny tenin'Andriamanitra, hijery tenin'Andriamanitra ary isika. Satria teny mpamonjena no toriana aminao, mety teny efa enina foana no toriana aminao eto. Aoka ianao tsy saintsaina zavatra hafa hoe za efa nandre izany. Aoka mihitsy ho toy ny teny vaovao zay nomeny Jesosy mihitsy androany, fony izy tety an-tany. Teny taonany olona mba ho amin'ny fibebahana izy, mba ho voavonjo ny olona. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe sitrako ny afatesany ratsy fanahy, fa ny ialany amin'ny lalany ratsiny mba ho velona izy. Raha toa ianao ka mahafoy ny lalany ratsinao amin'ny fahotana, de manatona an' Jesosy ianao, de velona ianao ao am' Jesosy. Fa mandalo eleny androtsika ety e. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fitopolo taona na valopolo taona raha tahinika mateza indrindra. Misy ane tsy mahatratra izany fitopolo taona zany. Misy mbola tanora zazakely zay mbola tokony ho atenainy ray aman-dreny nefa indrisy fa lasa. Mbola men'Andriamanitra tombonandro ianao iaho aminao. Aoka ianao anararoatra mihitsy mba mahafoiza tena, anolo tena ho an'i Jesosy, anompo an'i Jesosy. Jesosy azy tany amin'ny toerana be voninahitra, tany an-danitra nidina, nitoetra tety an-tany, nisolo ny elokitsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka nahoana moa isika no an-tany tenin'Andriamanitra? Nahoana ianao no tsy mety manatona ny tenin'Andriamanitra? Aoka ianao anatona. Fotoana de misy fetrany minitra zay azahoako miteny aminao. Fa hijery tenin'Andriamanitsika ao amin'ny Jaona toko 7 ny 9:40 manao hoe fanotiavin'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana lay fiainana mandrakizay. Zay tsy mino an' Jesosy de very, fa zay mino azy de manana le fiainana mandrakizay. Aoka ianao anatona an' Jesosy, aoka ianao hiezaka andika soratra masina, teny baiboly zany, tenin'Andriamanitra apetrany aminao, tsy napetrany tamin'ireo apôstôly teo aloha izany. Tsy ho azy irery fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olombelona rehetra. Ka tokony ianao, tokony mihitsy anana fotoana andiniana ny soratra masina. Hoy Jesosy manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy misy mifiainana. Ary ireny manambara hoy Jesosy. Ny soratra masina tokoa no manambara ny fitiavan'i Jesosy atsika olombelona. Raha tsy nisy soratra masina na amin'ny baiboly de tsy nanana izany fahafantarana an' Jesosy zany sika. Fa rehefa nomenatsika ny tenin'Andriamanitra, mipetraka eto amintsika ny baiboly, de manana fahafantarana ny fitiavan'i Jesosy atsika isika, de misaotra azy no fitiavany atsika. Aoka tsy ana mahafonofonao ianao, aoka tsy iziriziry ianao hoe za anompo an'ity zavatra tsy positry ihany, fa aoka ianao anompo an'Andriamanitra velona, lay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob, Andriamanitra Daniel, Andriamanitra Elisy,
izay torinay aminao Andriamanitra Elia ihany koa. Andriamanitra niaro an Daniel raha natsy tao andavaky ny ora izy. Ny fahavalo zay napaka Daniel dia nietreritra hoe ho laniny liona hatramin'ny taona le azy Daniel. Fa Daniel natokan'i Jehovah Andriamanitra hatramin'ny farany ary nandro alika taminy dia tsy natao hatramin'ny fahavalo satria velona Andriamanitra. Ary fantany fa mahavonjy azy na dia any amin'ny lalina izay everiny olona fa amonoana an Daniel azy. Mamonjy Jesosy. Mbola velona sy miasa izy. Mbola mampiposaka amin'ny masandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy izy. Kaoka ianao anararoatra izao andro fahavelomanao izao. Hijery tenin'Andriamanitra indray isika. Ato amin'ny Korintiana toko fahadimy, Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy fahafolo. Rehefa hitanao dia jerentsika ary samy saintsainy tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho miharihary eo amin'ny seza fiandrianan'i Kristy. Mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra natao tao amin'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Ny olombelona rehetra ry havana na iza dia tsy maintsy iseho miharihary eo amin'ilay seza fiandrianan'i Jesosy. Ho tsarainy Jesosy satria Jesosy manao hoe efa nomena ny fitsarana na ny an-danitra na etỳ an-tany. Ny ray aza ozy tsy mitsara fa nomeny ny zanaka ny fitsarana rehetra. Tena nomen'Andriamanitra ny Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin'ny tany ka hitsara ny olombelona rehetra izy ary ho avindray izy anavaka ny ondry eo amin'ny fitsarana, ny ondry eo amin'ny seza akavanan'Andriamanitra. Fa ny izy kosa dia eo akavia. Aoka ianao mba ho isan'ny ondry izay andrasan'i Jesosy. Raha mety ianao dia hanolo tena ho an'Andriamanitra. Raha mety ianao dia hanolo tena ho an'i Jesosy. Miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Tsy tianay ianao ho very fa tonga ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ka aoka ianao anatinan'i Jesosy. Averiko indray mandeha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity Korintiana faharoa ity toko fahadimy andiny fahafolo dia hifarana fa mbola misy tenin'Andriamanitra izay ambarany rahalahy momba ny fanasitranana. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho miharihary eo amin'ny seza fiandrianan'i Kristy, eo amin'ny seza fitsaran'i Kristy zany. Mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra natao tao amin'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Izay tenin'Andriamanitra izay toriana aminao sy ambara aminao. Izay tenin'Andriamanitra izay toriana aminao. Fanjaranao saintsainy raha hitohy amin'ny asa ratsy ianao, anjaranao no misaintsainy raha mba hanao tsara ianao dia anatinan'i Jesosy. Fa aoka ianao anatinan'i Jesosy mihitsy dia hivovonjy ianao, dia hivovonjy ve ianao? Aoka anatinan'i Jesosy ianao raha dia hivovonjy. Fa raha mbola hiziriziry ianao tsy anatinan'i Jesosy dia ianao nandray mivaly. Fa afaka aminao, aminay ny adidinao, afaka aminay ny adidy fa izay dia mitory an'i Kristy. Lay nandrotsaka ny rano teo Kalvari, lay nividy izao tontolo izao tamin'ny rano. Misaotra an'Andriamanitra aho noho izany teniny izany. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Aoka mba hiboboika
hotoloarano amelobelona anao any tenin'Andriamanitra izay toriana taminao fa tsy tondrano atondraka volo ngisa fotsiny. Aoka ianao raha manam-potoana amin'ny alina te handinitra soratra masina ary anokana fotoana hivavaka eo tongotra Jesosy ary ifona amin'ny Jesosy mihitsy manao hoe mamelany eloko Jesosy, mamindrapo amiko Jesosy, amorony fo madio a Jesosy, tehirizo a Jesosy, mba ho voavonjy, mba ho ao aminao, mba handova le fiainana mandrakizay. Hivavaka isika ho an'izany tenin'Andriamanitra izany. Samy mivavaka mihitsy. Na ny kely na ny lehibe na ny lahy na ny vavy, tsika rehetra tsirairay. Aoka hivavaka. Fa eto Jesosy, hoy Jesosy manao hoe n'aiza iogonandrona telo amin'ny anarako, dia ao ampovoany mandrakariva aho. Manatrika eto Jesosy, mihaino mivavaka ao izy, mihaino mivavaka sika izy, iara hivavaka isika.